Taloha elabe tany Jodia tany dia nisy tovovavy tsara tarehy izay, Maria no anarany. Nandeha lavitra be izy Josefa vadiny hisoratra anarana satria nisy didy navokany 𝐓𝐻𝐢𝐚𝐽𝐢 hampanoratra ny anaran'ny vahoaka rehetra ao amin'ny fanjakany. I Maria dia efa be voka be. No ny tonga tany Betlehema izy ireo dia efa feno daholo ny trano fandraisam-bahiny, ka tao an-tranon'omby izy ireo no namantana, ary tao no miteraka ny lahy matoa ny Maria. Laza zakely izahay, Jesosy ny anarany. Nisy mpiandry ondry tamin'izany faritra izany, nitoetra tany an-tsaha, niandry ny ondry tamin'ny alina. Fa tamin'ny alina io dia nazava tsara ny lanitra, be dia be ny kintana tazana teo. Aza matahotra fa indro milaza teny soa mahafalo aminareo aho dia fifaliana lehibe izay ho an'ny olona rehetra. Fa mpamonjy ny teraka ho anareo anio ao an-tanànan'i Davida dia Kristy Tompo. Izao no famantarana ho anareo. Ianareo dia ahita zazakely voadidina lambanjaza sady mandry ao am-pihinanam-bilona. Voninahitra amin'ny avo indrindra ary fiadanana ho amin'ny olona ankasitrahana. Tena mino fa tena zava-dehibe ny zavatra nolazainy Anjely antsika teo. Fa nisy inona teo? Matahotra be a, mpamonjy hoe andeha isika ho any Betlehema hizaha izany zavatra voatonga izany dia izay nampahafantarin'ny Tompo antsika. Dia nandeha aingana izy ireo ka nahita ny Maria sy Josefa ary ny zazakely nandry teo am-pihinanam-bilona. Alleluia! Alleluia! Teraka ny Tompo e! Tena tsy mahateny aho, tena feno fifaliana atao poko. Mpamonjy tokoa ny teraka ho antsika, Jesosy Kristy Tompo izany. Andeha re apela ity vaovao ity isika fa fifaliana ho an'ny olona izao. Noho ny efa nahita izy ireo dia nampiely izay teny nolazaina taminy ny amin'izany zaza izany. Izay rehetra nandre dia gaga tamin'izay zavatra nolazain'ny mpiandry ondry taminy. Ary ny mpiandry ondry dia niverina nankalaza sy nidiran'Andriamanitra noho ny zavatra rehetra izay reny sy hitany araka izay nolazaina taminy. Tena sambatra mihitsy sika ka fanomezana lehibe tokoa no nomen'Andriamanitra antsika e. Fanomezana tsara indrindra dia Jesosy Kristy izany. Vaovao mahafaly mitondra fifaliana ho an'ny olona rehetra. Koa anjaranareo indray ary no manaparitaka izao tantara izao mba ahafantaran'ny olona rehetra fa
mpamonjy niteraka ho antsika dia Jesosy Kristy izany. Halleloia.